Akbarali Ilias sy Promad, multimilliardaire. Hassan Hirji, Jaksian, tompony bena ia Jovena Telma. Zany izy koa zany tompony lakiliany mahatonga ny Gigaok telafo be any Madagasikara, de tompony lakiliany Delestage. Karim Barday, zany ndray resaka sakafo. Any amin'ny resaka sakafo zany hoe atao amin'ny zavatra miditra any an-kibonareo dia ny karana no mifehy azy. Hasinaina Yavaroussen Philatex, resaka tany zany no manjakazaka amin'ny tany any Madagasikara ary noko fa tompon'ny 700 ny tany amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Riaz Hassim Altea multimilliardaire koa zany amin'ny afera-maizina ao an-tanànao. Ikbar Rahim Galana, vao miteny Galana ianao dia ampifandraisa amin'ny Jirama, dia fantatrao ny tiako tenenina. Zany ny responsable ny Delestage ao an-tanànao. Ireo ny tany saiko satria ireo nisan'ny manan-karena indrindra ao Madagasikara. Tsy gasy ny manan-karena indrindra fa ireo avy foloa eny ny fananan'ireo amin'izay gasy manan-karena indrindra. Za tsy hitanisa hoe iza manan-karena indrindra amin'ny gasy, fa be dia be koa manafina karatra aho, manafina jokera zao fitenenana, fa tsy manenjika gasy zany fa ny karana ihany. Ireo mila fongorona raha tianareo mbola hiverina zany hoe Madagasikara ny malagasy zany. Ny olana dia matanjaka be izy satria voavidiny daholo zao rehetra zao, ary ny institution rehetra misy ao Madagasikara na ny amin'izao fotoana izay milaza azo nomena fahefana ireo dia izy ihany no eo ambadika ireo. Zany hoe sakaiza mampandresy lalandava, n'iza mitatatata sy mimenimenina eo tsisy fitiavan-tanindrazana zany ao, fa ny karana matory tsy voakitika dia misy dikan'izany, alefaso lavitra amin'ny fisainana. Dia milaza nareo hoe efa maninona no tany manan-karena nefa zao ny nefarany. Ny antony dia tsotra be, raha trandrahana zany be milanga sy tsy miroro zany mbola afaka 10 taona zany vao hisy vokany. Ny zava-misy tsisy fitondrana maharitra 10 taona zany ao Madagasikara, dia manao calcul, manao kajikajy mpitondra zany hoe raha zao izy mitondra afaka 10 taona ny vokatra vao mety iseho, fa mety tsy azo anjara intsony izy. Dia inona no ataony? Raha manome milliard 500 milliards ariary fotsiny karana dia efa mihodina ny lohany, dia efa tsisy rarainy an'izany malagasy zany ary io niza niza mpitondra tonga eo, fa tsy hoe akory izay vao avy nesorina teo sy ny mbola efa nesorina tany aloha tany izay mbola hitondra eo koa, satria tsy hananan'ny malagasy zany tena fitiavan-tanindrazana zany. Fa na kolontsaina napetraka tao amintsika ny hoe izay tonga ambony dia manitsaka any ambany dia misehosehoana, efa raiky tapisaka zany. Izay mpitondra rehetrarehetra raha tsy haka ohatra fa tsy le fitondrana Rajoelina teo ahy e. Hitantsika tsara ny fidingidinginy rambony izay rehetra nahazo fahefana, mahivava, manambanimbany ny olona, fihetsiketsehana mibobaka aho zany tanora, aiza moa ny olona nitsoromitra e, satria izany ny zava-misy. Fa tsy le fitondrana Rajoelina teo fa izay fitondrana mifandimby teo dia izany, satria miliardera tapitapoka daholo ary minoa nareo. Fa ireo izay mbola izay voatendry mbola ho minisitra, izay efa voatendry moa izy teo, za aloha dia mieritreritra hoe kely fanantenana ireo olona, fa zany hoe mba tsy hipetraka amin'ny toeran'ny pessimisty lalandava dia aleontsika afaka volana vitsivitsy ny fampitsara, fa za tsy manana fanantenana amin'ny fitondrana izay naka fahefana io. Naka fahefana aho fa tsy nisy vahoaka ny fidy io fa averika any Kioto-Zafy any Lexis. Fa io rehefa ny Assemblée nationale nitsahandreo ny ravana, dia misy antony eo satria io ny Assemblée nationale io ny tena fohy be any mahafiasa mpangalatra, mpandravarava, mpanao zavatra maizina rehetra ao amin'ny firenena io. Sady mahazo 50 millions vidina gasoil sy carburant isam-bolana ny tsirairay avy mbola mandray karamazah tapitrisa koa. Dia ahoana moa no ravaravana fotsiny amin'izao? Misy antony raha mika moa tsy nandravana io fa dia izay no tiako tenenina hoe za tsy dia ny gasy loatra ny olana amiko, satria ny toe-tsain'ny malagasy izay mitondra tsy hiova mihitsy, fa ny fanovana rafitra amiko dia fanovana rafitra ahafahana manilika ny karana mba tsy hampiasa ny volabeany hividy an'ireo marivo salosana malagasy izay maka fahefana.
mba tsy hahafahany karana manao an'izany ntsony fa mba tena isika malagasy no anapa-kevitra sy andidy amin'ny firenetsika. Zay ny tanjoko zany zay fa de manaraka indray zany zao miroso am resaka tanitandalàna reny zany zao ny hoe rehefa vazaha ianao de vazaha de ty ny zopirenena sahaza anao zany indrery ihany fa aza misababaka itsony. Eo ihany koa ny nraisiny teo anivon'ny fiadidina amin'ny primature amin'ny resaka fananam-panjakana ny fanaovana audit aloha mialohan'ny rosoana amin'ny resaka passation. Isan'ny endrika sy inona indrelazantsika azy finiavana piatra n'ilay tanitandalàna mangarahara ireny aloha na inona ambara na inona ambara fa ny andraisantsika ny takytsika fotsiny ao anatin'izay de ilay hoe vokatra azo tsapahitanana ny fahasahina manasazy ireo rehetra voasaringotra rehefa maloto de maloto na iza tsy fidianana namana na akamakama na hoe olona manana miliaran'izao ty na tadatohany ihany na ity fa rehefa vandana de kary eo anatin'izay rehetra izay ny andry zareo Maorisiana mantsy raha miresaka n'le mamira vatomanga teo isika de ny azy tena hoe efa lasa lavitra ary tsy magaga raha mandroso ilay firenen'olona ao anatin'izay fampiarana ny tanitandalàna izay satria rehefa miatra io tena vokatra azo-tsapahitana na antoka iray izorana makany amin'ilay fandrosoana. Ny andry zareo Maorisiana zao ny olona zay matsapa hoe misy idirany vantana na akolaka amin'ity raharaha resaka famotsim-bola sy ny tsanga mahavoasaringitra mamira vatomanga any an-toeran'ity de miala amin'ny toerana zany mametra-pialana ny atsika ary efa roa izy zao efa anankiroa izy zao am'izao fotoana izao tao le resaka jet privé sy ny manodidina an'izay de nametra-pialana ny olona ny am'izay satria hoe nanao an'ilay fitondrana n'ilay jet privé sy ny resaka atterrissage ny tao Maorisy de matsiaro ny olona hoe tompon'antoka tena misy idirako ty zavatra tsy manjary ty mametra-pialana miala izy ao anatin'izay rehetra izay. Ny eo ihany koa ny resaka famotsim-bola de fa raha vao mahafantatra matsapa hoe misy idirako ihany koa ty raharaha ty de miala ny olona. Ny tsika eto Madagasikara na efa hita zao ary fa hoe tompona andraikitra mety tsy tafiditra tao anatin'ilay raharaha fa hoe tompona andraikitra ianao tsy nahavita ny andraikitrao ianao matonitranga ilay zavatra raisitsika ohatra ty boinina ity matonitranga reny zavatra reny de tsy nahavita ny andraikitra napetraka tamin'ilay ministra matoa le ministra nitazam-potsiny teo ihany koa na efa tsy nahavita n'izay andraikitra izay ary de nitaza-potsiny ihany koa ilay prime ministre tao anatin'izay rehetrarehetra izay fa rehefa nandeha moa ny fanadihadiana ny voaka reny ny marina de ny rahantsika nalalany moa fa hoe tena nitafiditra ilay ministra ny fitaterana tamin'izany fotoana nandray vola amina miliara ilay ministra ny fitaterana tamin'izany fotoana fa tamin'ireny aloha reny any efa mipoaka ny raharaha fa zany hoe mbola tsy tena nivoaka ilay marina rehetra ry zareo izy tena ny ministra ny fitaterana mahafantatra tsara izy ny amin'ny hoe inona le nataony tao anatin'ilay raharaha boinina fa io tsisy mametra-pialana zany tsisy mametra-pialana zany ny atsika eto fa de fa esorina vao miala ary esorina ary de mbola raikitra ny resabe any ambadimadika any ka tsy magaga le olona raha mandroso ao anatin'izay rehetra izay. Zany lay andrasantsika fanovana amin'izao fotoana izao ny amin'ny tanitandalàna ny olona tafiditra mivantana na ankolaka andraisana fepetra ny olona namenina vahoaka ny fahefana fa tsy nanao araky ny tokony ho izy izay fahefana nomena azy zay tsy tokony isorina amin'ny toerany ihany koa rehefa tsy atsapatena ihany hoe hiala ao anatina tranga samihafa. Raisitsika ohatra nisy fotoana teto any ny azakazaka be ary tena nyrongatra zany doro tanety zany ary fantatsika fa zany tanety may zany ala may zany tsy vita ao anatina heritaona roa taona anie ny fanarenana an'izany tsy vita ny fotoana fo ihany ny fanarenana azy ireny fa mila an'izay hoe
finiavana sy fitiavana dia tokony 10 taona 10 taona any nge reny hazo be reny vao tafaverina amin'ireny raha ho tafaverina ny sasany ary mananika ny 100 taona fa eo ilay ministra dia milaza n'izao sy n'izao dia mitazapotsiny ihany koa ilay prime ministre tamin'ireny fotoana ireny dia ohatr'izany ny eto amin'ny tanàna ohatr'izany ny eto amintsika ka tsy mahagaga raha izao ilay firenena fa izay no antony anairantsika sy anarahantsika akaiky ny toetra raha misy eto amin'ny firenena hoe ny anongosongonany maty ny tompoko tahotry ny andevim-belona ao anatin'izay rehetra izay ny ayatsiavanana no andeha ho zaraina amin'ity firenena tandrazana iombonana ity misy ny resaka fifanenjehana maro samihafa maro jaona amin'ny satria ilay mpanohatra taloha zao lasa pomba ny fitondrana zay aloha ilay kasary misy ilay mpanohatra taloha lasa pomba ny fitondrana dia ilay pomba ny fitondrana lasa mpanohatra zay zany zavatra misy dia ny mbola misy amin'reto mpanohana ny fitondrana mijoro ankehitriny mbola misy an'ilay tanana zatra mitsotra ihany maro jaona ao anatin'izay ny amin'ny hoe mitady seza mitady andraikitra mitady fahefana raha vao tsy izay ny anina n'izao dia ataona ihany izao ny anina zany rehetra zany mbola misy foana eto amin'ity tany sy ny firenena ity tsy aloha hoe ajanona amin'izay zany fitadiavana seza sy fiadiana seza zany ny fahefanany misy daholy ary betsaka ny fahefany fa rehefa ainao no mampiasa ny fahefany eo ampelantananao io raha ohatra araky ny resantsika tamin'ny farany hoe na se foky tany azy ianao fa rehefa miasa araky ny tokony ho izy araky ny fahefana nomenanao ianao raha misy foky tany 20-50 arivo manao toanao zay misy akony amin'ny fampandrosony zany fa tsy mitsy hoe tsy maintsy ministra ianao vao afaka hampandroso an'ity firenena ity zany tokony efa lesona tsoahana tamin'ireny lasa ireny efa 4 taona tsika teto izay zany niady seza zany malaza misy teto Madagasikara dia 2024 mbola zany ihany ilay izy ahongana an'eo dia mialana eo dia mametra-pialana eo na mitsoka zany zay filoha eo dia zay tonga manaraka dia tonga indray reto mpanao politika dia seza atsy ny toerana atsy zany efa tokony hiova tompoko lahy sy tompoko vavy fa zay fahefana omenanao zay fahefana misy anao dia reny ajaina reny atao tsara araky ny tokony ho izy ao anatin'izay rehetra izay fa andeha omentsika sehatra ny mpiaino amin'ity maraina ity tompoko lahy sy tompoko vavy ety mpanomboana zay fiomananareo amin'ny antso zay dia tsy reraka isika amin'ny teniny amina hoe aleo tapahana ilay alao finoana ny onjam-peo anatin'izay rehetra izay aloha finoana ny onjam-peo ka ao anatin'ny finday no miaino ary rehefa miteny dia ampanajana ampamendrena tanteraka tompoko lahy sy tompoko vavy dia ny eo ihany koa ny eo filazana ny toerana misy atsika sy ny anara. Salama tompoko, salama Marjona. Miarabanao. Salama babia Vatamatavy. Izy eny resakanareo teo ny efa sisikiagny sony fazava mariny daholy fa izy zany gnanay aty zany dia hoe faly zay zany dia magnampy foana dia gnanay zany dia izy koraninay zay izahay zany dia hita fa mangarahara zany fitondragna amizao dia hita pola misy foana zany gn'olo zany hoe da milaza io moka zany sy maintsy misy hoe mpanohitsy satria raha sisy zay tsy magnampy satria igny zao hoe tena misy igny dia izareo zao sisy clémozène sisy basy sisy nininy dia nagnome ny hevitry ny zareo tena malalaky zareo iny dia tora-po misy zany zareo iny zany dia vita ny hevitry ny zareo dia nody zareo kanefa io zany tsy mahagaga fa gnanay zany dia fa tena hita fa tena mangarahara mariny zany ny fitondragna fa tsika zany ny mitaky zany dia atao karan'ireny ampamarinany karan'ireny foana fa zahay zany dia mbola magnome hevitra dia ty koa zany misy sosikevitra raiky zany gnanay le olo zao na amizao aty Antapakala Tamatavy efa miery ny kiraikraiky kanefa pola misy any zany olo mitady tombotsoa manokana anazy izahay mialatsiny anareo misy gendarme karaha misososo mandeha mangingigny amin'agny regny fa raha anareo vangoiny e vahoaka dia mialatsiny zahay romotry e vahoaka amizao satria le vahoaka zany tsisy olo zany mba hoe tokony mahavahoaka e vahoaka zany kanefa amizao zany milamigny zahay misaotra tompoka aty Vatamatavy.
ankasitrana ny faneokevitra ao anatin'izay rehetra izay a raha misy ny antso vonina manaraka dia raisitsika avetrany ya mbola tsisy pare ny zay lay resakitsika lay mangarahara ary efa misy mangarahara eto allo erabato nahoany eo anao fandeha madame Khou avy ty Ambohimanga kely zavatra tiako tenenina voalohany a dia zao misy mandahakina tamin'ny télévision namizala taloha tsy haiko moa nefa mbola ao izy nefa mba manaja-tena koa am'izao fotoana hoe vehivavy zay dia gagy ela ozy izy ramary zany fa le firesany ohatrany tena anjely izy indray mba manome condition izy zany conjugué verbe conditionnel tsy haiko na inona au présent na inona ndray hoe zao ny didy ataony hoe zao matoa zay andeha amin'ny fampikarana dia za gaga amin'le mpitondra amin'izao io raha mbola hifanaraka amindreo mitantona nge dia mialaka joelona sy mifrongony ka tandre milava renge eo atana-pozy ny anambatambaza amin'ny mpamosavy anao nge raha tsy tafiditra ao aminao izy tsy afaka anao ny tiany ataony aminao rehetrarehetra dia miteny azay dia za zany gaga izy zany migrevy dia za zany nefa gaga fa nanahoana moa ny Ahmady Madagasikara Airlines tamin'ny fotoanandro ny vehivavy io dia za zany miteny eto tsy le ministra mitarika grevy io raha samborina zao nareo anaovana fanadiadia dia lazainareo fa hoe politika indray nefa ny zavatra nataonareo tao ministera mainina tao misy tsy mazava ny zavatra nitatanonareo tamin'ny fotoana nareo nampitantanina zavatra tao amin'ny Ahmady sy nianina tao misy tsy mazava dia mody mitarika korotaneny nareo dia lazainareo fa voazambotra amin'ny politika za zany miteny amin'ity mpitondra fanjakana ity ampy-atao isaky ministera rehetrarehetra ny banderole misy soratra hoe mialaka joelona sy mifrongony zay zany ny ambangatako fa raha tsy zany ohatry ny mampitahotra be hoe ohatran'izy izy frongondra joelona ihany aho raha tsy tonga dia ana ka rehefa anao koa nama sao dia zao sao dia atao vidolony aketo aza vela makamaka bany ireo fa raha nge mahazo bana dia miteteza mihitsy aza vitany 5 taony dia miteny azay dia mikasika an'le député lazay fa hoe aizany député tsy nanao lalàna nga tsy fantatsinjamatoa iny fa io député io nefa nijajajazaiko spiritaona te mampahantra tsy mampandroso ny district eraky Madagasikara noho ny fanaovany merci monsieur merci président oui monsieur tao tsy mba nandota tabatra mihitsy reto amin'ny gouvernement izy indray ary matory dia avy eo izy hoe alefa saingana fa ataony sangatanana fa mainka amonjy trano hafa indray ngamby zany nisy teto kina ny rarin'olona zay député nahazo ny député anazy mba mivadika aza reny na lany mafika anazo ny Kristina Kazana Masosy ya fitipitina ihany ny fanekevitritsika mpiaino ahafahana manome sehatra ny hafa nazanaty zany tafita sy voaray ny hafatra avy amin'ny madame mazay ny antso teo raisitsika ny antso manaraka izay efa voninao ty maraina ity entoko miaraba anao entoko miaraba raha vandomay any manana sosikevitra manana hevitra tonga metaka Madagasikara olo tafita dia rehefa tafita dia lavitra ny kolikoly dia zay olona efa mpanao ratsy rehetra tsy ho ampidirina tsonkoly izy iviny izy zao ny hevitra raha fitenina foy tsy hoe fandaka-pisorona fa amin'ny hevitra ray aloha zany teneniko ho an'ny olona zay tena manam-pinoana tena manana an' Jesosy Kristy dia reo ny fidinina ho tena ny fitondrana ohatra zao filoham-pirenentsika aloha nisy amin'izao io dia reo olona zay mety hitondra ny fireneny reo zany olona manana finoana an' Jesosy Kristy tena olona manandray Jesosy Kristy dia tsy voatery pasitera na mopera dia hitondra tsy izay na olona zay mety efa mitondra koa tsy izay fa mety le olona tiako teneny ity zany olona mety mbola tsy ao anatiny hoe fitondrana tsy manana saina hitondra dia olona zany no mety mahita mafantatra dia manolotra dia rehefa tonga izy zany ao anatiny eo dia tonga dia tia kolokolo mihitsy izy tia zavatra ratsy mihitsy zany hoe raha fitiana teny foy zany olona zany dia tsy tia arena maloto maikina satria ny olona rehefa tena mandray an'i Jesosy Kristy io dia tsy manana saina hoe ahafitra eto amin'ity toerana eto amin'ity fiainana ty mandalo tapaka moa zay antso izay
zay lay natao tsy izay lay resakitsika ny amin'ny hoe lay mangarahara olona anadio no tokony hipetraka omena andraikitra eto amin'ity firenena ity. Ary ny olona manadio ianao raha ohatra hoe andeha anadio dia ianao aloha zany mila madio voalohany ao anatin'izay rehetra izay. Olona madio tanana, olona madio amin'ny resaka raharaha ara-pitsarana, tsisy anenjeranao ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Olona madio tsara fitondran-tena teny anivon'ny fiarahamonina sy ny sisa rehetra teny zany no olona omentsika andraikitra tokony ho apetratsika amin'ny toerana maro samihafa. Arak'izay nambarako izay hoe olona madio no tokony anadio, fa tsy hoe olona maloto no andeha eritreretina anadio. Asa mety izay no mampisatra n'ity governemanta ity satria isika niarana eny fa hoe lady omaly io zany no hoe fantatra ny governemanta fa tsy tanteraka aloha zany zay rehetra izay somary asa lay kisangisangitrika somary saro-piterahana ngamba izy tao raha nieritreretina hoe vitany teny amin'ny renin-jaza dia tena sarotsarotra fa tsy maintsy miakatra ny Antananarivo na miakatra amina tanan-dehibe fa mamonjy hopitaly sy ny sahala amin'izany. Fa miandrotsika ny amin'ny hoe aiza ho aiza lay governemanta ao anatin'izay rehetra izay. Ekena manao zavatra tsy mora ary mitadiny lafatra ihany koa, mitady an'izay tena mety indrindra amin'ny toerana, mety izay no mampisatra azy ao ve asa. Fa nazanaty zany aloha zany nafatarana ny Kolo TV FM, nafatarana ny dehoana ny fandehany dia izay hoe tsy misoron'izay. Ka izay kosa aloha na eny teto hoe la tamin'ny maly fa tsy tanteraka mola izy dia izay ngamba ho manao zavatra tsy mora dia miandrosika tompoko lahy sy tompoko vavy hoe rehefa ho avy eo le izy dia tena hoe zay ary zay nampaelaela kely alizy ary vahoaka avareo izy ireo araka ny tena fisainana lalina. Ndao ary raisitsika ny antso manaraka. Avy ety fianarantsoa eny tompoko dia efa nitarona ho hatramin'izay dia hitarona koa ny androany miarahabanareo ato amin'ny Kolo TV. Ny zavatra tianay vaotarona zany dia ity sokafy ny TVM fa ny malagasy manerana ny Madagasikara io fa tiany tiasa ao na hoe ny mpanao politika ihany manana anjara asa sady idio fa ity Kolo TV ity ro solom-bavam-bahoaka nandritra an'izay fotoagna zay anahafantarany ambanivohitra sy ny andrenivohitra ny zava-misy rehetrarehetra naneraka ny Madagasikara. Raha maheno an'izao anao dia matofo loha dia iangaviana io apitapitao io omeo ny malagasy ty vakovolo hisehatra amin'io fa ao ny tena hainoanareo ny zavatra mahakasika ny malagasy izay maharaly azy fa ny hatramin'izay ekena na dia tao hoe tsy tokony ravana ny solom-bavam-bahoaka amin'izao fotoana zao fa mbola manana anjara asa hampanao fika azy izy. Fa zao ity radio Kolo FM ity ro nampitana zavatra misy rehetrarehetra nampaharary ny vahoaka sy ny zavatra misy rehetrarehetra. Sokafy ny RNM ny apitapitao aoka ho ny vahoaka amin'ny ora zay ifandraisana aminareo aty andrenivohitra satria aty ny foibe ny zavatra misy. Faharoa fahatelo agnareo ato Antananarivo Andriamatofoloha sy ny mpiara-manova tena aho zao dia agnisan'ny tena hiara-manova ary mety tao reny fa be dia be noho izany asio ny fivelarana miala ny renivohitra maka ny hevitra fa ty ambandrika ravikazo aty raha aman-dreny misy olona manam-pagnana dia tsy manam-bola ho afaka hanampy anao koa magnenga mavesatra sokafy ny fifandraisana ivelany ataontsika hoe ato zao fa le ela fiembokato ho mailamba ndao. Angasirana ny fanokevitra ao anatin'izay rehetrarehetra izay miresaka solom-bavam-bahoaka moa le raha matsika teo dia za hiafatra marsialina dia mahita hoe ohatran'ny hafahafa ihany ilay hoe solom-bavam-bahoaka hiromara moa zany dia hoe ny nametra-pialany ny aly sy ny ohatran'izany fa ny any idirako dia hoe solom-bavam-bahoaka androany ireo solom-bavam-bahoaka sasany ireo dia miteny hoe zahay solom-bavam-bahoaka ary ny feon'ny vahoaka no ianonay sy raha andraisanay fiapetra arakaraka ny feom-bahoaka dia zay no mahasolom-bavam-bahoaka anay ekeny zay famaritan'izay hoe rehefa miteny ny vahoaka hoe zao dia tokony izay no hoentin'ilay solom-bavam-bahoaka eo amin'ny fahefana-panatanteraka fa fanontaniana napetraka tsika androany ao anatin'izay marjaona sy afatra marsialina dia ny hoe fa nga io vahoaka io
tamin'ny 5 septambra vao niteny anareo hoe tsy mety ataon'le mpitondry ity. Nga io vahoaka io tamin'ny 5 septambra vao nahantra. Nga io vahoaka io tamin'ny 5 septambra Ranomaka aty vao niteny hoe misy kolikoly ange eto amin'ny firenena manjaka ange ny kolikoly. Nga io vahoaka io tamin'ny 5 septambra Ranomaka aty vao miteny hoe tsy mety ane le fomba hita tanana an'le firenena ohatrany tsy lahara-pamehana ange le atao hoe tena teleferika ave mahamaiky ohatran'izany. Tamin'ny 5 septambra Ranomaka aty ve vao niteny an'izany reo vahoaka reo. Fanontaniana petrako amin'ireo solombavam-bahoaka zany, reo zay indrindra reto hoe nametra-pialana tsy eo amin'ny Irimara intsony, satria ohatrany hoe nanomboka teo zany ve ianareo vao tena solombavam-bahoaka, satria zay le feom-bahoaka dia nanomboka teo zany ve nareo tamin'ny 5 septambra mandrak'androany zay vao tena solombavam-bahoaka. Fa inona zany nataonareo tao anatin'izay taona maro zay? Satria ve mbola netinety le finanana? Satria ve mbola afaka nisy ny aro tamin'ny teo amin'ny vao fitondrana? Satria ve mbola nilamindamina ny tao am-paosy dia tsy nirarahina le vahoaka na dia hoe bokosy tady adirima fa androany nareo rehefa mivadika ny domy, nikorotana ny domy, dia ozy nareo hoe zay ny feo vahoaka, dia manaraka an'ilay vahoaka mifidy anay zay, dia io no hitan'ny vahoaka fa mety hoe miaraka amin'izao fitondrana izao dia miaraka izay. Fa le vahoaka nge efa raha nanao ny asanareo tamin'ny mahasolombavam-bahoaka nareo efa ela nge reo no niteny efa ela. Fa naninona nareo niaino anganareo maromaro tamin'ireo solombavam-bahoaka Irimara reo nefa tsy mandavo tamin'ity fa taloha. Fa le vahoaka nge tsy vao tamin'ny tato ato ny teny fefatra amin'izay. Fa maninona nareo no nivadika tao indray ary dia zay nareo vao hoe solombavam-bahoaka, dia nareo indray miserola ao anatin'ilay tantara hoe zay nanao empêchement, zay nanao an'izao, zay azafady aleo tsy mifamitaka ao anatin'izay rehetra izay. Fa ny rehetra miara-mahita ny zavatra niseho teto amin'ity firenena ity. Tao ary raisitsika indray ny antso manaraka. Eny toko dia ahoana ny fandehany? Finoana i onjapeo dia finoany onjapeo rehefa miantso sika finoany onjapeo dia mitenena mafy ao anatin'izay dia tonga dia tsara ny fifandraisany. Mbola tsy pare ndao tohizana ihany ary loha rehefa mbola mikonokonona sy mikenokenao isika mpiaino zany ny afatra, satria misy miteny mantsy hoe zay no nitolona, zay no nananina, zay zany tsy nanao nenenina mihitsy tsika ry afatra any ry zareo dahola ny nanao an'io tsisy diratsika mihitsy io tompoko lasy toko vavy ndao alahoery. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Avy aty amin'ny boriboritany faharoa miantso. Eny tompo. Fanamariana aloha namana zavatra tiako tenenina dia izao, zay miantso dia misone libre le telefonina, dia rehefa avy eo le izy tsy raisinareo fa nareo be resaka be miala tsiny fa le izy tsinona nge fa le okevitra le atao eto dia le miditsy efa sarotra dia nareo mbola be resaka dia lany fotsiny le crédit anay. Zay fanamariana. Faharoa resaka député anao teo, ireo député ireo le hoe mivadika hoe Irimara mivadika atao inona zany zao ny anarany votana parlementaire vaovao hoe député mivadika palitao ve sa hoe député nivafo, zay hoe zany no atao hoe atao anaran'ny zareo. Zay zany no mahakasika ny député. Mahakasika n'le resaka hoe fidirana an-dalambe ataon'ny mpanohana fitondrana teo aloha, za miteny ireo olona ireo tokony andraisana fepetra. Ny antony andraisana fepetra dia zao manao atteinte à la sûreté de l'État ireo, intérieur de l'État. Zay ny tena teneniko satria manakorotana ny fiainam-pirenena ireo ato anatiny. Satria raha ny tena izy ireo ange efa manana casserole daholo ohatra amin'izany Rina Rakotomanga. Ino moa zany Rina Rakotomanga zany? Ny hoe latsaka hofidiana ho be ny tananareo izy raha tadiditsika dia nasorony fa lazay efa mararo ny sofo andeha hitsabo sofony izy. Verina valy izy tsy sofo tsabony fa mety hoe mitsabo areti-tsaina koa izy. Za zany mieritreritry hoe mety marary saina iny ramatoa iny. Zay mahakasika an'iny. Faharoa
mahakasika an'le député any Bobota faharoa Lantora Kotomanga zay nanao afirana Palisandre ny ananany immunité tompoko dia fitenenana zavatra ao amin'ny assemblée any izy manana immunité fa tsy mifanaovana hoe fifangalarana tsy atsy izay. Fahatelo mahakasika an'ilay raha matoa député le ministre ny fampianarana teo aloha mialatsiny raha matoa ministre taloha fa tsy fimenona ny zavatra nataonao tao ministeran'ny fampianarana dia eritreretara nalain'ny fitondrana teo aloha volana lefa tany amin'ny Jirama trangana venao ny aran'izany mpanalabaka tamin'ny ia fitopitsika ny faneokevitra ao anatin'izay fa navelany oatra kely satria mbola nitondra lay fanamariana ny ray aman-dreny avy eny amin'ny boriboritany faharoa voaray ny fanamariana ary mahafinaritra izany rehetra izany zay le hoe demokrasia ao anatin'le rehetra itony dia raisitsika ny antso manaraka miarabanareo eto amin'ny dia ahoana mifandehany nay vao avy tia nalakely amin'ny tsy maharery toro amin'izao fa tonga dia iteny foana fa tapao rehefa ohatra ka fa zao amin'ity kotenenina fotsiny misy amin'ity miteneny hoe takina ny fandovoan-drafitra dia gagagaga ihany hoe fa inona le rafitra hovaina tsy fantatro to-drafitra io sa vady-drafitra ny anketeny fa ny fantatro fotsiny ny hitako hoe tokony novaina misy olona manindry na hoe mifemo zany ny mpitondra rehetra teto Madagasikara hatramin'ny mpitondra faranteo ary le amin'izao koa mbola aiaiko isy olona ife azy le teo moa izany dia fehezin-drapatomanga fehezim-panan-karena fehezim-panam-bola dia ny amin'izao ndray mbola aiaiko ny iverenany zavatra ohatran'izay satria ohatrany hoe mitady fe azy fe le banque mondiale mitady fe azy fe le karana mitady fe azy fe le frantsay gasy mihitsy inona mbola mipezahany frantsay tamin'ny filoha-fanjakana malagasy amin'izao nefa izy ny nampandositra ny Andry Rajoelina ka zao ny tena izy miay ihany rehetrarehetra hoe raha tsy miaraka amin'ny banque mondiale zany dia tsisy vola ho ampiasaitsika eto non misy vola ho ampiasaitsika eto satria nandritra ny fotoana lava be na 20 taona feno mpangalatra teto tena feno be dia be mahitsy dia alain'ireny olo ireny averina ny nangalarany migady izy miandry ny mba miasa lotikely rehetrarehetra ny ampigadrana any fa ny nangalarany aloha dia averina fa makakaty ino kely hoe TGV ifampiresaka ndao ifampiresaka inona an'izay ny tediavinareo resany resaka hoe zay aza ataony inona ve nareo mitady hoe hitondra ndray efa mitondra nenareo teo fa tsy nahomana mihitsy fa zavatra hafa ny nataonareo dia teny rainareo hoe zay aza ataony inona zay nga ny fampiresanao ataonareo dia zay ny tsy haiko fa zao na hivadika palitao nareo na hivadika inona